yani rayo nyani lanao tsy misy hafa azo mitoeranao. miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo tonga soa indray eto amin'ny fandarina vahintsika anio. Ny vahintsika androany dia Itsirava, président ny ISK. Miarabanao Tsirava. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana vahintsika anio dia mirarosoa atsika rehetrarehetra sahady anaraka hatramin'ny farany izao fandarana izao. Iza moa ny groupe ISK? Inona ny fanalavana izany ary inona ny nahatonga anareo nitondra an'izay anarana izay? Ny groupe ISK moa zany dia mpanao animation évangélique any anaty mariage na ihany koa misy fiangonana miara-miasa aminay ihany koa dia manatanteraka izay fanalavana le ISK dia iraka solon'ny Kristy. Ny antony manokana tsisy tena hoe antony manokana natonga anay namorona izay anaran'izay fa ny mpikambana moa zany tao anatiny rehefa nitady anarana dia nentina teo amin'ny Jesosy mihitsy le izy hoe iza no anarana mety aminay dia zay iraka solon'ny Kristy zay no anarana no safidinay zany tao anatin'le izy. Ie, efa voalazanao teo moa zany hoe manao animation mariage nareo ary ihany koa miara-miasa amin'ny fiangonana, fa amin'ny ankapobeny inona ny tena ataon'izany groupe ISK izany? Tena ataon'ny groupe ISK moa zany amin'ny ankapobeny mazava ho azy amin'ny maha-groupe mpitory filazantsara azy dia mpitory filazantsara tsy eto Analamanga ihany fa eraky Madagasikara eny fa hatrany am-parantany raha ohatra ka zay no azo ilazana sy amehezana azy. Fily nareo ary manao ahoana izany hoe mitondra olona maromaro ao anatina groupe iray izany? Ia, ny isanay ISK dia eo amin'ny 10 menadahy eo zay ny ao anaty mandrafitra ny groupe ISK. Ny fomba fandaminana zay moa zany amin'ny matanora ny ISK dia miezaka mifampitaizana be da be ao anatin'ny resaka ara-panahy voalohany indrindra mba ihany koa ahatonga ny fitoriana filazantsara ho tafapakany amin'olona dia miezaka ihany koa zay manome zavatra tsara ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra sy ho an'izay rehetra miara-miasa amin'ny ISK. Ahoana no handrindranao ny asa fivelomana sy ny fandrindrana ity groupe ISK ity ary ny asa fitoriana ataonareo? Ia, ny amin'izay resaka fandrindrana izay sarotsarotra ihany fa satria ny asan'Andriamanitra ohatry tony manko mila vola foana dia tsy maintsy koa nefa ianao miezaka aloha any amin'ny resaka fivelomana mba tena hoe manao izay mety satria tsy azo atao ambanin-javatra zany ny asa fivelomana. Ny asa fitoriana koa nefa tsy maintsy atao satria efa mividianan'ny tompo ny tena dia miezaka hatrany mandrindra sy mandamina ao anatin'izay fandaminana izay mba ahafahan'ny fitoriana mirindra araka ny tokony ho izy. Manana hira firy ny groupe ISK? Manao hiran'olona ve nareo rehefa mandeha manao asa fitoriana? Ny groupe ISK aloha hatreto araka ny mampanao animation évangélique azy dia tsy tena mbola manana ny hira ho anay manokana aloha izay hatreto fa interprétation no ataonay rehefa eny amin'ny sehatra fanaovana mariage, animation na mariage eny. Be da be nefa ny ao anatin'izay ny mahita hoe mila anay any anatin'ny fiangonana dia tsy mandaza efa mandeha ihany koa zany hoe mbola tsy manana hira be da be ny ISK fa mbola vao eo am-peritreretana an'izay hira izay mihitsy izay satria efa misy anankiray mivoaka ihany any izay nataonay sy sarobidy fa ny hira ny ISK manokana dia mbola eo an-dalany mpamolavolana izay ny ao anatin'ny tarika. Tamin'ny asa fitoriana efa nataonareo, inona ny zavatra tena nampalahelo na natezitra anao ary inona kosa ny tena nahafinaritra anao? Ny asa fitoriana nampalahelo eny ny asa fitoriana na asan'Andriamanitra raha moa zany tsy maintsy misy foana ny mampalahelo eny antsefatsefany eny
tena napalahelo angamba nisy fotoana zay nanatanteraka ny masiona mariazy tany amin'ny faritra Ambatondrazaka iny ny groupe ISK dia ny napalahelo tao anatin'izany ny sakafo tsy zakan'ny ankizy dia narary daholo ny ankizy dia niditra hôpitaly tao anatin'izay tena nisy fahasahiranana ny anjady indrindrindrindra ho an'ny tena mitarika moa zany satria tsy maintsy responsable ianao amin'ny fitsaboana n'ireo ankizy ireo dia zay angamba ny tena napalahelo tao anatin'ilay izany hoe ilay ankizy mandeha manatanteraka san'Andriamanitra nefa vokatry ilay sakafo nohanina tany toerana tsy zaka dia niditra hôpitaly dia anisan'ny anankiray izay angamba ny anisan'ny tena hoe napalahelo dia ny nafinaritra indray moa matetika ny asan'Andriamanitra mahafinaritra foana ny asa fitoriana satria efa entina mbavaka foana dia saorana an'Andriamanitra fa mamaly favaka foana ny tompony ampanatanterahana ny asany iny. Nafay ny groupe ISK ve izay hitranga nampalahelo kely izay? Ny groupe ISK efa nisafidy ny toro filazantsara araka ny teniny ao anaty baiboly mitoroy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra dia tsy azo atao mafay ny resaka ohatr'izany satria misy fanefian'ny tompo foana koa ao anatin'ilay izy vao miara mampiezaka izany vao mihay mandrisika anay hoe andao foana andeha mbola afaka miverina soma tsara na tsy any Ambatondrazaka ihany fa eraka izao Madagasikara izao mbola tanjonay ny tetezana izany. Misy kosa ny milaza fa lasa biziny izao ny fanaovana hira ara-pilazantsara fa tsy tena ilay asa fitoriana intsony no tanjona. Ahoana ny hevitra ao mahakasika izany? Raha ny hevitro manokana aloha amin'izay io samy manana fandraisany azy. Ny asa fitoriana manko ny eritreretin'ny olona ho anay manokana, ISK manokana ary ho anahy manokana indrindrindrindra ny asa fitoriana tokony tsy ilana tambony satria ny valim-potoantsika dia avany amin'i Jesosy. Fa ny asakasaka izay mieritreritra ho bizina ao anatin'izay fa raha ny tena marina satria ianao fidin'ny tompo nomeny tompo maimaim-poana tamin'ny talenta izay nananana dia mazava ho azy tokony hizara maimaim-poana dia amiko manokana aloha sy ny groupe ISK tsy mametraka be an'izany hoe bizina atao bizina ny asa fitoriana fa tena mamoaka posy ary amin'ny asa rehetrarehetra izay tanterahana satria tiana ho tanteraka ny fitoriana ny filazantsara. Inona no tena sarotra amin'ilay fanaovana hira fiderana? Ny sarotra amin'ilay manao hira fiderana angambany dia any amin'ny resaka tononkira. Mila mandanjalanja tsara ianao indrindrandrindra izany ho an'ny mpamorona rehetrarehetra mila mandanjalanja tsara ianao amin'ny resaka tononkira satria miankina be amin'ny resaka tononkira zany ny fandraisan'ny olona anankiray ny haim-panahy dia raha tsy mimpitany amin'ilay olona zany ilay haim-panahy amin'ny alalan'ilay tononkira miforononao dia tsisy misy zavatra tsy mipetraka zany ao fa ianao zany ianao mamorona mihitsy mila mametraka tsara hoe ara-panahy tsara ve ny tononkira soratana mba tena ho tafapaka any am-pon'ny olona tsirairay manerana izao tontolo izao izay tononkira zay angamba mila petraka tsara ao anatin'ilay hira fiderana. Nambaranao teo fa matetika no mamoaka am-posy ianareo rehefa misy zavatra tao. Efa nahazoanareo tombony kosa indray ve ny asa fitorianan-kira nataonareo hatrizay? Raha eny eo amin'ny lafiny inona? Ny amin'ny lafiny tombony tonga dia rona kokoa bebe kokoa ny amin'ny resaka ara-panahy angambany. Ny tombony ho anahy manokana aloha ny tombony dia tena hoe tsy resaka ara-bola hoe nahazo tombony ara-bola fa rehefa manao mpitiavana ianao mamoaka posy mpitiavana amin'ny asan'Andriamanitra fa fitahina mbadikiny be da be tsy tambo isaina satria ianao mbola afaka miaina tsara, afaka manatanteraka asan'Andriamanitra foana satria rehefa mazoto manome ianao dia oneran'Andriamanitra avy zaty eny araka ny teniny ny zavatra ataonao zany dia nitombo be da be angambany le fitahina avy any amin'Andriamanitra mihitsy zay ny tena tsapanay hoe tombony ao anatin'ity fitoriana filazantsara. Raha misy ny tia natevin-daharana ny groupe ISK mandray ve ianareo ary ahoana ny tokony ho ataon'izy ireo? Hatreto aloha ny groupe ISK aloha manokana dia mbola mipetraka amin'ireo
anankifolo akoatrany hoe mpitendry moa zany matetika miovaova eny amin'ny mpanao animation evangelika anay matetika amin'ny mpitendry no miovaova eo fa zay Filomena Dalo zany hatreto mbola miezaka fampitaiza foana satria sarotra koa revo be da be ny ao anaty groupe sarotsaratra mitondra taizan'izany ankizy zany fa zay ireo aloha miezaka mifampitaiza sy manatanteraka ny asa fa ny aoriana any mbola ho hita eo ny amin'izay. Inona no mahatonga anao hifikitra hatrany amin'Andriamanitra? Mahatonga ana hifikitra amin'Andriamanitra mazava ho azy hoe matsiaro fahasambarana miaraka amin'Andriamanitra, matsiaro fiadanam-po miaraka amin'Andriamanitra satria tsy tany amin'izao tontolo izao mihitsy ny fiadanam-po zany fa ao amin'i Jesosy irery ihany no ahitana fiadanam-po. Inona no viana ho an'ny groupe ISK ary inona kosa ny fanirianao? Ny vinan'ny groupe ISK manokana moa zany dia ny toro filazantsara manerana ny Madagasikara eny hatrany am-parantany dia ny faniriako manokana ao anatin'izany groupe ISK zany dia tena hoe mba tena apita tsara ny atsakasian-davany ny afatra izay nampitondrain'ny tompo ny ISK mahiraka solo kristia ny ISK dia mba tena hoiraka tokoa ane izahay atotosa izany asan'Andriamanitra goavana be izay napetrany taminay zany. Alefasindray ary ny havatra ho an'ny mpanaraka ho an'ny mpankafy? Havatra ho an'ny mpanaraka fandaharana zahay ao anatin'ny ISK dia mbola tanora daholo dia zao hoe ny afatra tianay ampitaina angambany dia atonga ny tanora be da be eto Madagasikara aloha voalohany indrindra mba tena irona any amin'ny resaka fitoriana filazantsara satria araka ny tenin'ny tompo hoe be ny asa fa mpiasa ny vitsy dia mbola be da be mila famonjeny eto amin'ity tanindrazantsika ity dia mba manentana antsika rehetrarehetra sy mpankafy raha mbola misy azonao atao ny amin'ny asan'Andriamanitra dia ataovy ny asan'Andriamanitra fa ny valim-pity tsy ho hitanao ety tany fa any an-danitra fa any an-danitra valim-pity anao ary afaka omeny anao dia ny ety tany rehefa tena mifikitra tsara ianao rehefa tena miazona ny famarinana izay nomenanao ianao. Dia mifarana hatreo ihany koa ny fandaharantsika tamin'ny TNU ity makasitraka ny Tsirava président ny groupe ISK nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana vahintsika anio tsy adino ihany koa ianareo mpanaraka samy tsara tompoko. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana dia misaotra ny vahintsika anio ihany koa nanasanay dia mirary soa tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra. Apalotrany fitiavanao riray tsisy hafa soarina mina fifali tsy lany amami Yani rayo nyani lanau Jimisi afa asu nitueranau Ula fayani rayo nierinau Paniza nisilazumaye Jatui janau Hafalotane wakakinau rira Tisitau chau timana naya
tay fifali chỉ là đi ăn mà mi padece là tu đủ trao quay là xin ra lá hoa là xin ra lá hoa bula fayani rayo nyani la nau timisi afasu ni tuera nau bula fayani rayo nyeri nau faniza nizila tumaye jatuh chanau It's already time